Miaraba tompoko, faly ndray zay miaraba anao zay mpanaraka an'ity fahitalavitra ity. Mampatsiahy antsika kely fa tamin'ny herin'ny androantsika dia teny amin'ny paroasyna Ambohimalaza iny niaraka amin'ny pasteur Mayola Mivady sy ireo mpanaradia azy. Androany kosa dia taty amin'ny paroasy Meritsy Atosika misy atsika izay fitsidiana pastoraly voalohany tamin'ity taona ity. Dia manarafinaritra tompoko. Abba, ikanao Abba, Jehovah oh, someday atukanao Abba, vera tsisany Abba, 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 demi fiaina kuratsy anilanao Abba tiko, tena tiko, nafatrany andro akaikinao Abba, Abba, beni fiaina kuratsy anilanao Abba tiko, tena tiko, nafatrany andro akaikinao Abba, Abba.
Boky mpitoroteny toko fahasivy ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Ao mpitoroteny toko fahasivy dia ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria azy ihany ny teny. Ny soramandry dia milaza ny hoe ny tsy fahatakaran'ny saina ny fotoran'Andriamanitra sy ny tokony faliana amin'izay sy ho hita ary azo tona amin'izay rehetra azo atao. Toko fahasivy andininy fahafito. Mandehana hanao amin'ny fifaliana ny haninao ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao. Fa efa nankasitrahan'Andriamanitra ela ny asanao. Aoka ho fotsy mandrakariva amin'ny fitafianao ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana. Izay efa nomeny anao aty ambanin'ny masoandro dia ny andronao rehetra mandalo foana, fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay sasaranao aty ambanin'ny masoandro. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiaina-tsy hita izay alehanao. Ho toizantsika izany ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Matio toko 9 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Matio toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany. Ary ny fariseo sy ny sadoseo nakeo aminy dia nakafanahy azy ka nangataka azy aneo famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe nohon ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro famena ny lanitra, ary nohon ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro famena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamatatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mpijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Faranantsika izany ao amin'ny epistily voalohany nosoratana ho an'ny Korintiana voalohany toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 12. Rehefa tapitra na hitsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ny soramandry dia manao ny hoe ny nanteferan'ny Paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korito. Tsy olona afaka vao, tsy apôstôly vao, tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika vao, tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo. Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany azy aho dia apôstôly ho anareo tokoa. Fa ianareo ny tompo-kase maha-apôstôly ahy ao amin'ny tompo. Izany no avaliko izay manadina. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay? Tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary Kefasy. Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny herenan'ny tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandro ondry amanosy ka tsy mihinana ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany? Sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàna Mosesy hoe aza manakombona amin'ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby va no ahian'Andriamanitra? Sa no izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa no izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony vely amin'ny fanantenana ahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo
tsy maika va fa izay kanefa tsy napakatra izany fa efana izany izay fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsarany Kristy. Marina ne zany teny zany romasina tokoa mba hasoa sy hahatsara ny fanahintsika dia manasany ray aman-dreny hitondra sy amoavofy izany tenin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika saotra an'Andriamanitra ny amin'izany tany tenin'Andriamanitra izany sy ny amin'ny fanatitra izay natorontsika ho an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray eo Andriamanitra Abraham ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba arainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Sotranao Tompo nitahinao ny fiainanay nandritra ny herinandro indraiky natratraranay ity sabata ity eto amin'ity efitrano lehibe eto Meritsetosika ity izahay no midera sy mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao satria dia vahoaka maro no tonga avy amin'ny manodidina rehetra hidera sy saotra anolotra fanatitra ho anao satria izany no sitrakao ka dia tonga izay maro be eto amin'ity trano ity tsy omby ato anatin'ny trano ary izay no ny amaronay ko dia misotranao raha eo fa ratsy nitahinao sy nambinanao sy nivimbinanao izay ka narovanao tamin'ny loza sy ireo ratsy rehetra dia tsy tonga teto. Ratsy nitahinao koa ny fiainanay dia tsy nanakatolotra ho anao izay satria no milaza hoe aoka tsy hisy eo foana anatrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Ka dia nitondra izany izay araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomenao anay ka raisy mba ho ankasitrahana amin'ny seza fiandriananao ka dia ho vevela avokoa ny heloko tsirairay avy ary ny fananao masina dia anjaka aminay tsirairay avy ny marary dia ho sitranonao ny voafatotra dia ho hafahanao ho tahinao ny fivelomana sy ny fitadiavanay tsirairay avy ho tahinao ny fahasalamany zanakay ho tahinao ny fianaran zanakay ho tahinao ny fambolena sy ny fiompiana rehetra izay ataonay izay tsy mananasa omenao asa ivelomana izay manana trosa ho hafahanao mitrosa izay volanainy amin'ny olona any ka tsy azo omenao zany hiverina amin'ny herinandro izao ary izay tsy manana fidiram-bola dia omenao ny fidiram-bola sahaza Tompo mba hafana mikarakara ny ankonana sy ny fanompona ny asanao ho dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'izay vaky teny nataonay indray fa mihaino izay araka izay soratra masina nomenao anay mianaran'i Jesosy no angatana izany anao ny dera sy ny atra ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia isaorantsika Andriamanitra no ny fitahina sy ny fahasoavana ny fanambinana izay nomeny antsika ka tonga maro be eto amin'ity toerana ity eto Meritsetosika itsika voakan'Andriamanitra rehetra sy ny manodidina sy ireo paroasy rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria ity no fotoana voalohany iaonantsika miaraka amin'ity taona ity ka dia lehibe ny fotoanantsika androany satria dia afatra lehibe koa no renesintsika fiangonana mandritra nyity sabata tontolo ny andro ity ny maraina sy ny hariva. Isaorantsika Andriamanitra satria raha tsy teo ny heriny teo ny anjeliny dia maro tamintsika ny tsy tonga teto kanefa dia noho ny fitahin'Andriamanitra zay dia tonga maro be tsika ko dia isaorantsika Andriamanitra omentsika azy ny voninahitra. Halleluja. Manaraka izany dia arabaina ireo fiangonana tsiraray avy izay tonga nanodidina rehefa nandre ny filazana satria dia miainga avy eto Meritsetosika indray ny afatra manerana ny Madagasikara eran-tany satria dia hore eran'ny Madagasikara eran-tany dia afatra iarahantsika eto ity ko dia izay amin'ny paroasin'ny Meritsetosika sy ny manodidina dia miaraba ny fiangonana rehetra maneran-tany ko dia marika izany fiarabanay sy fifaliana izany dia ataonay mafy be ny teka hoenitsika rehetra. Halleluja. Mahafinaritra zany dia tsy farany akoriny fa tonga amin'ny fiteny hoe ny vodiana zay ny tsy mandeha aloha solontenany be ny tanàna Andriamantoa monsieur l'adjoint miala tsy indrindra fa dia tsy maro takotako ny bafina moa nomeny zareo anao
Sotra indrindra ny amin'ny fahatongavanao namaly ny antso iraky ny be ny tanàna. Pasteur Mayola sy ny fiangonana Apokalipsy dia makasitraka satria efa henoko mihitsy ny fiarahanareo miasa amin'ny fiangonana. Ary makasitraka izay makatelina isorana koa anao sy ny ankonanao na dehibe aza ny adidy sy andraikitra dia tsy nataonareo ambany zavatra, tsy nandrara kilombiandoha fa dia nataontsika nisy lanjany makasitraka amin'ny fahatongavanao makasitraka amin'ny fanatrena izao fotoana izao fa dia ny tompony hitany ankonanao hitany commune iandreketantsika koa dia mba ilamina ny tanàna eto isy ny fandriampahalemana ary dia androso arak'izay tratrany ety commune eto Meritsetosika. Sotra indrindra mandriamato latso nderitsika hiditra amin'ny hafatra zao ny teny menantsika ato amin'ity soratra masina ty noho izany ezaka be ngeza be ataontsika amin'ny fiangonana izany amin'ny 17 ny volana otsika any amin'ny Collegium daholo manamarika ny 20 taona atsika teny zao zany averiko foana dia efa miomakomana ny tsiraray avy ny amin'ny frais mandroso sy miverina ho atsika eto manodidina moa dia afaka mandeha maraina dia miverina riva tsy matory zany fa tsika aty amin'ny faritany dia efa samy manomana daholo ny fitafiana manga sy fotsy bleu roi ny vehivavy manga ny ambony zipo fotsy ny ambany miaraka amin'ny saron-doha fotsy ary dia mbola isy ary io samboady manamarika ny 20 taona manamarika ny 20 taona misy hoe 20 taona dia isy fiatsika mirindra be da be ataontsika amin'io isy onjan-dranomasina ianga avy ary varatra marabatonga ary atsimo randreny le mijery baolina ireny zany avy any varatra hatrany atsimo ny onja amin'io fotoana io ny fotsy sy manga ny saina efa manomana saina fotsy sy manga avokoa saina kely manoatra ny triangle na carré dia miezaka koa ho an'izay manana bisikileta mba fa vadika fotsy sy manga ho an'ny manana scooter manana tomobile manana moto dia efa miezaka na mividy satroka ary ianao dia efa mba satroka fotsy sy manga dia hoantsika mpanao satroka dia efa manaova satroka fotsy sy manga be da be anao ray minitra iny dia lany ho hitan'ny olona tsara hoe tena ny lanitra mihitsy ty midiny eto tany ty raha tsy faly amin'izany ianao aza ny tena halleluia ny lanitra mihitsy ny midinay sa eto amin'ity tany misy atsika ty zao ny lazain'i Jesosy tato amin'ny Matitoko fa firy moa tsika toy 9 hoy Jesosy niresaka tamin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe ny fariseo sy ny sadiseo nakeo aminy dia nakafana azy Matitoko 9:1 ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra haneho famantarana aminy avy aiza ina moa ny lokony lanitra manga sy ary izy namalaka anao taminy hoe noho ny ariva dia hoy nareo hoe ho tsara ny andro fa mena ny lanitra fa noho ny maraina dia hoy nareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra fantatrareo ny famantarana ny tareny lanitra fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo zao ny sariny zany tsika olombelona zany dia matetika mijery velany foana amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia iny fijerevana ivelany iny no hitsaranan'le olona fa ny an'Andriamanitra tsy mba mijery ny ivelan'ny olona fa ao anatiny ataoko hoe misy olona anankiray nangalatra dia n'Andriamanitra mipetraka mifantoka ina ny antony nampangalatra n'ity olona ity dia izay izy vao manapa-kevitra dia ny olona zany le mijery ivelany dia ty ny mpanota dia ankalain'ny olona fa ny olona tian'ny ota tsika zany le mijery ivelany dia zao raha misy olona mandainga misy olona mangalatra misy olona mijangajanga misy olona mamilava fokarongony dia tena mankala tsisy ohatr' zany tsika nefa ataotsika le izy ianao tsy tia olona mandainga nefa ianao maninona mandainga ianao tsy tia olona mangalatra nefa ianao maninona koa ianao ny voalohany mamono an'le mpangalatra rehefa tratra le mpangalatra
dia ren'ilay olona manao fitsaram-bahoaka mpangalatra reny nge jerefo hoe ambany tany iza taminareo ary mbola tsy nangalatra fa zay tsy nangalatra taminareo dia mitorabato anazy dia avoaka daholo ny alatra ny atao hatramin'ny kely nangalatra paiso nangalatra goavy nangalatra vomanga nangalatra gisa nangalatra gana nangalatra omby nangalam-pihinana fa ny an'Andriamanitra indray mifanohitra amin'izay tsy ilay olona nanotany azy no ankalainy fa le ota ao anatin'le olona tondra azy nanota no ankalainy Jesosy ankalain'Andriamanitra dia n'Andriamanitra zany hoe raha misy akta ataon'ny olona anankiray na tsara io na ratsy dia zao tsy ny zavatra nataon'iny no hitsaran'Andriamanitra azy fa ny fony sy ny sainy nanosika azy hanao an'iny taka n'ilay vehivavy janga anankiray azo toroam-bato avy daholo ny lehilahy rehetrarehetra amely azy araky ny lalàna inona ny hevitrao mamono io voafandrikitsika tsy mamono io milaza olona mitorony ten'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra tsy manaraka ny lalàna Mosesy hitantsika ny amelezana azy araky ny hevitrao ahoana io dia Jesosy hoe tsotra kely ny ahy raha ny tena marina zay tsy nanota taminareo mitorabato anazy tena dikany zay tsy nijangajanga taminareo lehilahy rehetrarehetra mijoro eto io dia mitorahany io vehivavy io androany fa hosoratako eto daholo ny fijangajangana nataonareo rehetrarehetra malaky raha zambana nomboany azy taitra raha zambolida nitany lisy hoe ahoana io raha zamba ny anany koa raha Jean Claude raha Jean Charles raha Jean Cri raha Jean izy koa mbola tsy voatonitsika raha Jean Marc raha Jean Paul hita teo daholo dia nitsoaka moramora zay ny an'Andriamanitra zay ny azy zany ny ao am-pony lolo ina nampatonga n'ity olona ty nanao n'ity akta ty dia tsy hamonjy lay ota Jesosy fa monjy lay olona nanota fa nameloko an'le ota dia raha mba manana zany saina zany daholo tsika saina amin'ny Kristy zany dia malahelo anao raha mahita olona anankiray mpanota na mpangalatra na mpijangajanga na mpamosavy na jiolahy tsy hamono an'iny ny mamaiky anao fa hoe inona ny fomba atao hanafahana n'ity olona ity fa tsy fidiny anazy io tsy fidiny io dia tsika zany mahay mamantatra ny toetrandro fa hoe ho tsara ny andro satria mena ny lanitra ho ratsy ny andro satria manjombona ny andro fa tsy mahay mamantatra ny famantarana avy amin'ny Andriamanitra ilay saina avy amin'Andriamanitra tsy mahay mamantatra hoe nahoana re ty olona ity nanao n'ity adalàna ity inona ny antony natonga azy nanao an'io manino ty olona ity mora tezitra ahoana ty olona ity dia olona malemy fanana dia atao mitsirariny ary dia tsy mbo mamaly mihitsy dia tsika mijery ny velana enona fa fanafenana ny klema ratsiny nge mody anaovany an'io enona fa te sehoseko izy manao an'io zany foana ny fitsarantsika ny olona zany dia tsy afaka mandroso mihitsy tsy ritora fa hoe mba misy namana na havana mba manomboka misonitra ny fiainany mba manomboka manamanan-javatra dia fenifelonana ary ny mampalahelo hatrany amin'ny fiangonana aza dia tratrany io aretiny io hoe manino ny fiangonana indry lasa mandroso andeha potehako fa ahoana io no mandroso fa manino ny fiangonana indry lasa fa za tavela ty nefa samy mba mpitondra fiangonana zao dia raha nga hoaratsika so alaiky baraka amin'ny olona rehetra dia amizay mba potika io dia za misandratra zany ny toetsain'ny olona mijery ivelany tsy mahay mamantatra dia ny ory avamanana ka raha vao mba metimety kely ny fiainanao avy izy akany omby asa sy piskidy tsy amin'ny toerana maro samihafa any ianao velesiny amin'izay ianao amin'ny rodiko amin'ny tseza ipetrahanako amin'ny latabatra esahanako amin'ny tanany ifandraisanako amin'ny vola ifanomezanako ny rano ny sotrona sakafo hoanina ny lamba melezana ianao daholo tsy vina asiany varatra koa mba ho faty ampiasainy daholo zay rehetrarehetra fa zao rehefa manana n'Andriamanitra ianao dia voaro amin'izany rehetrarehetra izany ianao fa za matahotra halleloia amen za aloha afaka mijoro vavolombelona amin'izany za tsika maheno mahafantatra daholo na amin'ny radio io na amin'ny télé io na amin'ny internet io na amin'ny gazety io na eno ny ankelatrikano rehetrarehetra any opa variraraka alefa daholo zao fanaratsiana sy izay azo ampiasaina rehetrarehetra inona tsy zavatra mitranga atao daholo hatrany amin'ny fanjakana aza dia efa natao daholo mihitsy manara-maso danarao maso daholo ny vola miditra amin'ireo fa tena misy vola maloto faizana avitan'ireo dia tonga tokoa ny biankota amintsika tonga tao ny samfinina tonga tao ny impôt
nanao fanaraha-maso daholo inona ny vola miditra amireto vita ho azy ny audity vita ho azy ny audity nataon'ny fanjakana maimai-poana hatrany miseny pénal nanao contrôle tamin'ny vola antsika niditra sy mivoaka rehetrarehetra tao nanao an'izany tao a nandeha tany amin'ny tribunal nivoaka madiodio fa tsy nahita na vola 1 euro na 1 dollar avy any an-dafy tamin'ny kototsika ary tsisy financement vola avy any an-dafy niditra teto na ny ray tsisy mamatsy vola tsika na ny ray aza na orinasa na inona teto Antananarivo na eran'i Madagasikara fa dia ny fanatitra sy ny fahafolo-karena ihany sy ireo fanatitra anaovantsika fanorenana reo ihany no hitan'ny zareo teo a dia ozy izy zareo hoe tena fiangonan'Andriamanitra marina ny nareo ty fa tena tsy hita izay anaovana na halleloia halleloia dia zay ny atao hoe fanjakana mijery any anatiny fa tsy mijery aty inona aty ivelany dia aiza ontsika hita vola anaovana ny fiangonana lehibe io aiza koa ny hita vola anaovana fiangonana lehibe eto Meritsetosika koa dia mahita tsika fa ny mpamatsy volana io zany M7000 izany mpiatafika 7 na misy elajo hoe mpamatsy volan'ireo fiangonana ngeda be mpiatafika 7 mila olona 7 eran'ny Madagasikara zay fotsiny anao ny asa dia tonga misy maromaro eto Meritsetosika paroasy tsy marina zany mpiatafika 7 ary mandeha ny asa mandroso izy amin'izao fotoana zao mahafinaritra be satria amin'ny latsanainy ho avy zao dia efa andeha amangy hijery ny fandrosoany asa ao Ambohimarina koa manaona ny fandrosoany asa ao M7000 fa dia feno felonana ny olona tsy tianao mandroso zany zanakao may any am-pianarana ary zany mbola mampirisika atsika mihitsy tsika tanora mbola mpianatra raha ny mikely indrindra tena aza matory alohany amin'ny 7 alina ny foaza ny 3 maraina mianara asa eo amin'ny olona zany hoe voaka an'Andriamanitra zany tsy rambony fa lohany halleluia amen isika mpiasa rehetrarehetra koa any amin'ny toerana zay esantsika rehetrarehetra any aseho iny maha-olon'Andriamanitra marina anao koa amin'ny fifandraisanao amin'ny olona amin'ny fiarahana amin'ny olona hoe io ny olon'Andriamanitra hoe afaka marina mihitsy tsy hanao zavatra malotoloto tsy maizimaizana any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any tsy kambakambana amin'izany dia asehonao izany le olon'Andriamanitra ampiavaka anao fa tsy tian'ny olona zany dia somarina loatra ianao manahirana ny olona zany ny olona mba zatra mba mikapotsapotsaka aty syry lasa manahirana azy indray ianao izany ny tadiavina amintsika fa ny olona ozy izy mamatatra ny aty velany hain'ny olona ozy Jesosy fa tsy hain'ny olona ny mamatatra ny fotoana tsy hain'ny olona hoe izany boky ny apokalipsy zany angeny no afatra amin'ny andro inona farany zany mampatonga azy eo amin'ny farany ao amin'ny baiboly hoe mesazy afatra tsy maintsy sotoriana na hen'ny olona na tsy hen'ny olona na faly ny olona na tsy faly mandeha amin'ny radio fanambarana 98.4 mandeha amin'ny internet koa horeran-tany teny anglisy teny frantsay fa ny olona tsy mahalala an'izany famantarana zany hoe efa migadona tokoa nge ny ora farany matoa mandeha zany afatra zany fa taloha zany angana andeha tany amin'ny taonjato fa 7 fa 8 7 tany tsy nisy an'izany tsisy nitory an'izany satria mbola tsy tonga ny andro farany inona ny famantarana tsy efa hitan'ny olona amin'izao fotoana zao miaratsy daholo ny fiainan'ny olona tena tsy misy zavatra mihatsara zany fa tena miaratsy zaza na eno hoe mpivavaka mitory any an-dalana ary tsy mipivarotra ihany ny rofin'ny commune fa mivavaka mitory any an-dalana satria tsy nahazo autorisation tonga dia ndeha mitoritory fotsiny eny voaroaka daholo ka zay ko misy lalàna ko ianao tsy manara-dalàna ka rehefa tsy manara-dalàna ianao dia hiara-ninona koa zany hiara-ny lalàna tsika zao rehefa vavaka eto Meritsetosika tsy maintsy nanao fangatahana tany amin'ny tompon'ny lalàna fa tsy hoe tonga dia ndeha vavavavam-poana fotsiny eny dia tsy manaja olona tsy hame voninahitra mitondra fanjakana sy manam-pahefanao etoerana atonga ianao hoe ame voninahitra nareo asaina ianareo ampanajana afaka moa dia isaoran'Andriamanitra tsy afaka tsy hifanomezantsiny didy be da be fa tsy tonga dia ndeha Meritsetosika tonga dia ndeha bambana ny arabe sy ny naminy fa tsisy autorisation sika tsy manao an'izany ny olon'Andriamanitra olona manaraka inona ozy izy manara-dalàna dia
malala tsara ianao afatra mandeha io fa tsy fantatry ny olona tsy fantatry ny olona fa tsiratsirain'ny olona tevatevain'ny olona opaopain'ny olona rehetrarehetra za rehefa tonga ny andro farany migadona re olona manometsiny sy manompanopa reo tsy afatsinana tren'Andriamanitra no ilaza hoe zay tsy naheno zay tsy nalala hoe misy zany tsisy olo afaka ilazany zany tsony reto Madagasikara taoko eto amintsika aloha fa ny any ivelany io fa lasako izy ny olona tsy alala hoe apokalypsy zao raha hoe apokalypsy dia ny sasany tonga dia efa inona ny hitan'ny masony inona ny famantarany hitany eo aloha mpaminany inona zany mpaminany sandoko zany ny sasany vao hoe apokalypsy tsy mila tononona koa ny apokalypsy vao mandalo ny hoe apokalypsy reny fotsomanga reny fa zany ny zavatra misy famantarana matoy ty apokalypsy ty mandeha tany dia misy famantarana fa iny famantarana meny Jesosy tsy maintsy toriana farany io famantarana mena anareo takany tamin'ny andron'ny Jona ihany ozy izy tokana ihany 3 andro Jona tao kipiny hazan-drano sy 3 alina fa rehefa maty koa ny zanak'olona ao pasana 3 andro sy 3 alina zay ny famantarana farany tsy maintsy hivoaka zay ny famantarana farany tsy maintsy hivoaka alohan'ny gadona ny farany satria Jesosy toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ty vao vavolombelona vao tonga ninona ozy izy fa maninona ary mbola tsy tonga ny farany fa Jesosy famantarana io dia mbola famantarana tsy izy daholo ny fantatry ny olona rehetrarehetra famantarana sandoka daholo ny ain'ny olona ka tsy maintsy lazaina io tsy maintsy ampahafantarina io rery io ihany hoe Jona 3 andro sy 3 andro sy 3 alina tao kibony hazan-drano zay koa ny zanak'olona rehefa maty izy milevinao pasana 3 andro sy 3 alina dia samy manisa an'izay zay mahay manisa rehetrarehetra hoe andro inona ny nafatesany araka nampianarana anao dia andro inona ny tsanganany araka nampianarana anao dia isao le raha mahazo 3 andro sy 3 alina raha mahazo izy dia zay le famantaranao menanao fa io zany le mpamonjy anao minonao fa maty izy minonao fa nadatsaka ny rano izy minonao fa nifatsina tamin'ny azo fijaliana izy minonao fa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa tapitra ny 3 andro sy 3 alina zay ny mampamonjy anao ka na mpijangajanga ianao na olona mamilava ianao na mpanompo sampy ianao na mpangalatra ianao na inona fahotana sy faratsiana vitanao na olona mpifokarongony ianao na dahalo ianao na jiolahy mpamono olona raindany ary ianao rehefa mitodika amin'io maty 3 andro sy 3 alina io ianao dia efa assureny ianao fa raha vo ivelana io ianao ka matoa mbola tsy tonga amin'ny farany zany mbola tsy vita io mbola tsy vita io tsika nefa nomenany fa nefa andana lazao zany na opaopain'ny olona ary nareo na hoaratsian'ny olona ary nareo na hovonon'ny olona nareo na hombony amin'ny azo fijaliana ary nareo andana aza menatra ataovy vovavolombelona tsy hoe hoarahan'ny olona hotoriana amin'izao tontolo zao ny filazantsara hovavolombelona ho fantan'ny olona zany fa nisy zany ren'ny olona zany na ny aino izy na tsy ny aino zay vao tonga ny farany ka rehefa vao hieleran'ny tany io zany eran-tany na ny ain'ny olona na tsy ny aino tonga ny farany tsisy olona afaka manometsiny an'Andriamanitra tsony zay nge Andriamanitra tsy naheno zay nge tsy nahalala tsy nahalala fa zaho agaga any amin'ny question pour et champion mivoaka ny fiangonana apokalypsy za tsy mbola naheno fiangonana taty Madagasikara na hoe fiangonana zandry nivoaka tamin'ny question pour et champion zany tamin'ny voalohany le izy dia zao mihitsy ny fanontanian'le Julien Lepers hoe iza ny filompanorona ny fiangonana apokalypsy any Madagasikara zay le question dia mba misy ahay very zalava za reto reo ary ndraindray ary tsy fatony hoe aiza ny Madagasikara zany aiza ny misy an'izany fa tena nisy anankiray nanindry tonga dia niteny hoe pasteur Mayol tonga 4 points ny azony tonga dia niakatra be ny hafanako tena nafana tapoka teo mihitsy aho hoe tena tonga any ve zany hafatra zany dia mivoaka gazety ny izy ary asa ngamba afaka telo taona tateoriana indray tsaiky 2004 sa 2005 sa 2006 nivoahan'le izy indray na 2007 angamba iny na 2008 voaka fandroandray hoe izy ny mpaminany lehibe indrindra amin'izao andro farany zao mbola navoakany zareo taondray pitseriny lerangandray le izy pasteur Mayol indray nitonony 3 points indray ny azo ona koa ty hoe mpaminany amin'ny andro farany dia niondrika hoe tsy mba mendrika an'izany iny tsy tanteraka amin'izay ny 2013 opa variraraka amin'izay fa le ry daholo le fiangonana zandry ny rehetrarehetra hoe tena veloma
am'izay io e potika am'izay io fa tena tsisy ninona tsony aza tena aina amin'io dia zany nampatonga le gazety reny mivoaka hoe efa tsy tanteraka ve ny 2013 mbola anao fiangonana ngezabe maneran-tany mbola anao fiangonana ngezabe meritsetosika mbola manao ari sety sao dia mba tsy rariny kosa zany ho sisy ry zareo sao dia mba tsy rariny kosany nefa tsika nge dia tsy dia miresaka an'ireo olona reo fa dia niasa tsika ianao tao dia lala tsika eny andalina dia mandroso fa zay le famantarana enareo izy malala famantarana eny amin'ny raona eny amin'ny rivotra hainareo zany fa tsy hainareo ny famantarana amin'ny andro farany zany hoe tsy hain'ny olona ty afatra ty ina moa ny famantarana farany ity boky ny apokalipsy ity no famantarana farany na inona olazain'ny olona fa ngatsy isy boky afa-tsy apokalipsy ao amin'ny baiboly tsy maninona zany fa misy betabe ao fa raha tsy ny apokalipsy ny afatra farany tsy nataony tany amin'ny farany io apokalipsy io fa nataony terekakaiky ny Isaias Jeremia tario na nataony terekakaiky ny asan'ny apôstôly sy ny romanina fa maninona ino ataony amin'ny farany famantarana io ary izy ny famantarana hita ao Jesosy Kristy dia rehefa mandeha amin'izay ao manana io Kristy io tsotra ny lazain'ny baiboly inona ny zavatra resahany mifalia fa aza malahelo lava zany aza manjombondava zany aza midécourage isak'izay mandeha zany zao ny lazaina atao amin'ny Korôtiana 1:7 satria ianao mitondra ny hafatrany Kristy zao ny lazaina azy ato Korôtiana 1:7 vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 5 hatramin'ny 6 tsy olona afaka vaho tsy apôstôly vaho tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika vaho tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho dia apôstôly ho anareo tokoa fa ianareo ny tombo kase maha-apôstôly aho amin'ny tompo izany no avaliko izay manadina moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay taky ny apôstôly sasany koa sy ny rahalany tompo ary Kefasy sa izaho ihany sy Barnabasy ny tsy mahazo manao congé fa dia tsy maintsy miasa foana grave zany tena marina zany miasa foana andro aman'alina tsisy congé nefa ny mpiasa eninao congé ho ny anina mpiasa mahazo congé zany ianao miasa foana mba lasa ianao mba manao congé dia manao vakansy tonga any korotanin'ny fiangonana aty pastera aty indray mampivavaka aloha sanke congé ay mitory tety fa tsisy congé ny olona rehetra mahazo mitondra vady dolo zay nga zany tsy mba mahazo mitondra koa e satria rehefa mandeha izay matetika ny zanaka mianatra dia ny vady tavela satria zaza mbola kely dia avela eo zany ny vady mikarakaran'zazy dia anao lasa nefa zalahy mandeha mitondra ny vadiny daholo ka hozy izy Paul zay fa dia tsy mba mahazo mitondra inona kosa izy mitondra vady tahaka anareo mahazo mitondra vady ary rehefa mitondra vady dia izao no ilazany mpitoroteny azy ahoana izy atao mpitoroteny ato mpitoroteny 7:7 rehefa hitantsika dia vakina aminarin'ny Jesosy mandeha hano amin'ny fifaliana ny haninao ary sotroy amin'ny fo falifaly ny divainao fa efa nakasitran'Andriamanitra ela ny asanao aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao raha aoka tsy ho diso menaka ny lohanao miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana e zay efa nomeny anao aty ambanin'ny masoandro dia ny andronao rehetra mandalo foana miravoravoa amin'ny inona ozy izy amin'ny vadinao hano amin'ny fifaliana ny haninao sotro amin'ny fo falifaly ny divainao efa nakasitran'Andriamanitra ny asanao atao foana ny akanjo fotsy mbola nampiana manga ary zany miravoravoa amin'ny vadinao malalanao totika amintsika l'olona ravoravoa ny vadintsika l'olona amin'ny andro rehetra iainanao fa tsy vao mety sy ny trano anao dia efa molitra bifteky no mety nao amin'ny vadinao ho an'izay tsy manambady maka malaky mba hahafahanao maninona amin'ny vadinao zany mba hahafahanao miravoravo ty zany tsy ho anareo tsy manambady zany izy ty satria nareo mbola tsy manambady ina ny ravoravonareo amin'ny alina sa hividy manequin ry anany areo dia manequin ny ravoravonao amin'ny alina ety fa misy an'izany ane nandeha tamin'ny télévision le rangahy manambady fa ny vadiny a manequin
mannequin zany le ataony vehivavy tsara tare de rehefa misakafo izy atoandro de petrany amin'ny latabatra koa le mannequin de miara misakafo aminy eo zany de izy mibangony volon'le mannequin izy manala ny akanjony de amin'ny ala de miara matory aminazy eo le mannequin de iny ataony bisou eo mandraparain'ny andro de efa maniny anao manambady an'ity ty izy tsy mba masika mihitsy ty rehefa amin'ny alina ty mannequin ty tsy mba milelalela aminahy mihitsy ty na mifiry alina miditra na mifiry alina miditra ty mannequin ty tsy mba monjomonjy aminahy zany mihitsy io fa de zay anaovako azy de mety izy atsipoka avy atsipoka avana de manaiky izy fa tsy mba monjomonjy fa le vadiko taloha vao tara fidirana de efa molotra nindra bifitaiky vao miditra ny trano de efa lelalela vao tsy mifanaraka amin'ny sainy fotsiny ny zavatra ataoko de efa gidragidra vao tsy ampy ny volo omeko azy de efa nakaiza ny vola fa ty mannequin ty milamina tsara ty de zay ohatrany tsara ihany le rangahy ty raha ohatra ka vady lava lela misy tenenao bola hoe aleo mitoetra ny ambony tafotrano izy ty zay toetra mivady ty ady aleo mipetraka ny ambony any tapotrano izy de ko tsika manambady zany de mifalifaly ianao ny vadinao io na inona mitranga ao na inona de mifaly foana ianao zany falifaly io ny vadinao esory zay mety anome crise esory zay mety ampiady asory zay mety ampatezitra na de misy fiatsika ataony anankiray zao tena azoko roitina zany mba ampiady anay roitiko zany fa tsararako na iady na tsy ady avela ho any zany fa mifalia amin'inona izy falia amin'ny asanao mifalifalia amin'ny fiainanao zany atao zay ampafalifaly antsika izy hoe mandehana hano amin'ny fifaliana ny aninao sotroy amin'ny fifaliana ny divainao efa nakasitran'Andriamanitra ny asanao tsika ny menany tiafatra ty de zay nakasitran'Andriamanitra ataovy mpifaliana daholo ataotsika na misy hena ny laoka eo na tsisy hena de hoanina amin'inona fifaliana mety tena tsy misy vary fotsiny eo tsisy hinanana azy fa ranona pango tsy maninona vary amin'ny ranona pango hoaninao asina sira na rano-tsira ny anana azy tsy maninona zany hoanina amin'inona fifaliana fady anina ary ataoko fa maninona reo tsy mihinan-kany androana zay mifady anina fa maninona mifady anina mifady anina izy mifady anina io tsisy hividianana sakafo mihitsy androany zay le hoe mifady anina tonga ny fotoana any am-piangonana mifady anina am'izay misy vola hividianana sakafo izy tsy mifady fa maninona indray izy mihinana indray izy le namana anankiray zay manasa ray aman-dreny izy sakafo tena mialatsiny ozy izy fa za mifady anina momba misakafo na kely fotsiny fa de efa tonga eto venao de za ozy izy mifady anina ka za tsy hinana mihitsy tsy de tsy mety zany mba mandray sakely ary fa na kely fotsiny ary ary tsy manina fihinana kelikely ana fa za tao betsaka fa mifady anina androany ozy izy de nihinana kelikely izy de nasiny sakay mainy sakay izy apio kely any izy ty fa masika be le sakaynareo za mako mifady anina androany fa androany any mihinana kelikely fa tena manaraka tsy mihinana tsony ozy izy tsy maninona zany fa zay hoe mifalifalia am'izay sakafonao mifalifalia amin'ny andronao amin'ny asanao mifalifalia amin'inona vadinao de nareo mivady nareo zao alina mbola mifampimonjomonjy androany maraina anakaty mbola mifampimonjomonjy samy mandeha ty am-piangonana fa tsy mifampiresaka tonga ny an-trano mbola mifampimonjomonjy tapitra ny sabata fa zao manomboka am'izao rehefa monjomonjy ny vadinao de tsikitsikio izy monjomonjy indray ty de anao mitsikitsiky fa tena lazaiko anareo ny olona mitsiky lava tanora lalandava mba eritreretiny hoe isaky ny meny toroteny za mba milaza antsika l'olona foana hoe rehefa mitoroteny atao zay mba hafalifaly ny fiangonana fa isaky ny meny toroteny ve tsika mandritry ny taona tsy mba nisy nitsiky na ny ray azy tozy ny olona voaka tatony ozy ny olona hoe mahay mivava daholo le apocalypse mivoaka tao fa naninona nikombona daholo ny vavako fa anjaratsika mpitarika mba mitady zavatra mampime satria misy olona tsy mba manana talenta mampime zany tsy hainy mihitsy fa nantoroteny ary mampatory de matory le olona de izy tsy raranina matory le olona fa de riatany ihany ny azy eto nefa le olona fa maninona daholo efa matory fa manoaka fotsiny sasany efa ataony mafy mihitsy le hoe farano am'izay lava loatra de ny azy le plan mbola riatany ihany iny anjaratsika mba tonga ny sabata zany mandritry ny herinandro niatrika fiainana problème natrehan'le fiangonana mandritry ny herinandro ao ny tsy fampina ao ny trosan'ny olona ao ny miady aman'olona ao ny problème miady eo tokantrano ao ny vady sisisy de rehefa tonga ty sabata zany mba te hifalifaly izy mba te hiravoravo izy mba te hazo aim-panahy izy tonga ato izy toroteny
mampatory ndray tory teny levilevy tsy fakahitana ndray vao maika reraka le olona surtout izy mifady ihany tonga any an-trano izy nivadiny tsy atoko zao ty vao mirava avy any am-piangonana any tonga de totondroko ny miandry azy tory teny taty fa totondry tonga any an-trano mbola totondry manofy amin'ny alina izy mbola misy famely totondry kivy le olona farany anjaratsika mba mitady tadiavo any mba mienoeno de mamakimaky gazety any amin'ny gazety reny misy karazana fampimezana be da be reny amin'ny gazety reny de mba mamakimaky an'ireny reo de mba atsofotsofika eny amin'ny toroteny eny satria ny olona mety tsy mahita fenao ihany mba mamaky azy atsofotsofika eny fa tsy tafiditra ato le fampimezana kely fa tsy maintsy mey olona io ary efa mifaly ny olona sabata sa tsy andry ny olona mihitsy natonga avany andro iny sabata satria fahoriana nge ny ainana mandritry ny herinandro any tena miatrika amin'ny fiarahamonina problème ao de mba tonga teny ao mba mila mamalifaly ny tenanao de zay mahatonga ny hoe mifalia amin'ny asanao na misy ao na tsy misy mifalia amin'ny zavatra rehetra falia amin'ny vadinao nareo mivady ny tokony mifampahery ny fanometanjaka hatrany hatrany sy pastor ngasy tsy mba mahazo mitondra vady rehefa mitondra vady zay mimenimenareo mitondra ny vadinareo daholo rehefa zay tsy zaho sy Paul mbola tsy manambady zako io mahazo mitondra fa rehefa mitondra vady anao manana vady de ataovy zay faliana ao tokantrano za de milaza antsika zay meno amin'ny zao fotoana zao nareo mivady raha mifampimonjomonjo miresandro any meno ato tokantrano ato meno amin'ny toroteny nareo amin'izao alina zao na ty am-piangonana aravony malaky io miavany nareo mivady mifamela eloko mifanasa tongotra tonga de rariva ny andro mangatsika aza mifanalavitra tsony aza atao mizaza enina tsony eo ampovoan'ny fandriana ao ataovy tsisy omby ao na zaza anankiray ary tsisy omby fa ondry daholo ny ao de hitanareo fa hoe fiadanana zany hoe fiainanao faly lalandava zany de fiainanao zany fifaliana foana ao no izy liratsika iny hoe fifaliana foane tonana inokiandra tsy misy masarakana eo amin'ny fiavana ny Kristy fifaliana ono izy fifaliana foana tsiky foane na tonana inokiandra tsy misy masarakana amin'ny fiavana ny Kristy zay le izy de jerevinareo zaho popainy olona reny zany ka tezitra maninona foana de tsikitsiky fotsiny maialy zao mbola tsy miolona mbola mijery baolina mandalo fa folo karena mbola ny ampafolony ery zandry fa tsy enao ndreny tonga de lava molotra be sy ratso maso be amin'le ifalio foana le fiaina na opainy olona renao ifalio zay natao hoe miaraka amin'ny Kristy ary hatrany amin'ny clavier me tena hoe de mbola tsitsika zany jerevo tsara fa ny olona mimonjomonjo lava olona tsy mba manana fahasalamana olona mijaly olona manana fahoriana fa ianao raha olona mitsiky lava ianao de fiainana foana andavanandro tanora lalandava ianao tsy mba malaky antitra zany ny olona mitsikitsiky lava fa ny olona mitady problème sy tady crise amin'ny fiainany ndraindray mbola 30 taona izy de efa mifotsy daholo ny volony rehetrarehetra fa nina efa fotsy volo sady anao firy taona 30 fa iny crise lava fa rehefa anao manana fiainana tranquille milaminy anao de zay mihitsy mibaiky ny baiboly amintsika hoe miravoravo andiny fa tsy miravoravo amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana zay efa nomeny anao aty ambany masoandro miravoravo amin'ny vadinao mifalia amin'ny aninao sotroy amin'ny fifaliana ny divainao zany akory ny tsy midika de vao mivoaka de isoro divay vin de bon père ary daholo na vraky ry indrindra fa mirava eto de andronao rehetra mandalo fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao amin'ny fisasarana zay sasaranao ty ambany masoandro zay rehetra azo ny tananao atao de ataovy miherinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita zay alehanao de ny mbola tsy maty zany tsika de ataovy de mbola tsy maty de mifalifalia rehefa tonga ny sabata mifalifalia tokantrano mifalifalia ny ampianarana any andavanandro any ataovy zay azo ny tananao atao mianatra de ataovy mafy miasa de ataovy araka zay tratra ny herinao ny asa ataonao miasa tany ianao mamboly ianao miopitrondro anao de ataovy tonga de glaky basy pirina opio daholo na ny rehetrarehetra fibatana kofimana inona de opio daholo ny anaratrondro rehetrarehetra ataovy daholo
ataovy amin'inona izy amin'ny fifaliana dia mbola velona ianao fa rehefa maty ianao avitan'izany sa tsy havita tsisy azonao tony zany atao tsony zany rehefa mba misy vola kely ianao ifalianao dia andana mba mifalifaly vidana glasy vidana nem vidana sambosy vidanana mofo gasy vidana hitanao ty mahafalifaly ahy dia ataovy dia manomboka amin'izao tsika sady efa iomana amin'ny fankarazana fa 20 taona dia manaova falifaly foana rehefa mifankahita mifampiaraba dia mba mitsikitsiky samy mifampitsikitsiky daholo tsy manila zany olo fa mitapika olo apokalypsy mitsikitsiky ohatran'ny daleran'ny lalana daholo ianao rery zany dia mandeha ny lalana dia mitsikitsiky ianao zany dia sy fa manina le riny tsikitsiky efa voto amin'ny apoka taona apoka ny taony reny mato mitsikitsiky tsisy ninona kory dia mety amin'ny vaky ao kina raha renao zany fa olona inona ianao zany olona faly ianao ataovy zay azony tananao atao raha mbola misy azony tananao atao dia ataovy tenyzao zay andraikitra ataonao aza sina problème za zao dia ataoko ny asa izy ny asako zao dia maninona mandeha mitoriteny ery mitoriteny ety dia mitory filazantsara dia mandroaka devoly rehefa misy devoly mivavaka ny marary rehefa misy marary dia mba miandro goûter rehefa misy manome goûter rehefa tsisy dia mifaly foana fa inona dia mampifalifaly tsisy manome goûter inona ro ny azo ataoko dia mifaly ianao zany na misy manome na tsisy manome dia mifaly ianao ao an-trano dia maherezy na matory ary ianao amin'ny alina dia mitsikitsiky dia nafarany ina dia maty ary ianao dia endrika maninona no hitan'ny olona aminao endrika mitsiky tsisy mitomantsony ny olona fa maninona reo tsy mitomantsony kizy ary mitsiky matoka inona ny tomanina aminazy eo izy dia fahaly foana ny fiainantsika sa tsy zany ve raha tsy faly amin'izany ary tsika aza mitehaka mafy dia mafy halleloia isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany afatra amin'ity maraina ity zany satria dia nomen'Andriamanitra tombon'andro tsika amin'ny andro mandalo amin'ny fiainantsika eto dia mba raha roty io andro mandalo ifalianao amin'ny fiainanao fa ny tena zava-dehibe dia mifaly eo amin'ny tompo sa tsy zany ve dia ataovy zay dida aperaka ny tompo amintsika menantsika ny famantarana be ny mpankala be ny mpanenjika be ny mpanaratsy sy ny mpanatsatso rehetrarehetra fa zao mifaly amin'ny zay manenjika anareo izy izy mifaly sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitinareo aiza izy izy any an-danitra fa aza tezitra aza manompa ny olona aza mampiseho toetra valifaty amin'ny olona zay manenjika sy manaratsy ianao fa ifalio avokoa ny zavatra rehetra mifaly amin'ny zavatra rehetra mitovy ka raha falytsika dia tsanga ny vavaka isotra an'Andriamanitra fa andro ny fifaliana tokoa ny feonantsika maro be eto amin'ity toerana ty faly miaraka amin'ny tompo tsika totokantrano ato koa raha faly ianao mihaino amin'izao radio zao koa dia mba mitsangana eo amin'ny toerana io na mipetraha fa hivavaka tsika eo ambony fandriana eo vavaka tsika isotra an'Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra raha eo ama olombelona anay tokoa tompo dia hainay mamatatra ny zavatra hitan'ny masonay fa ny zavatra ho avy sy ny zava-panahy dia tsy hain'ny masonay ny mamantatra izany eny Andriamanitra olombelona no fa mandravovoka tokoa izahay ka rariny tokoa raha ohatra ka tsy mahafantatra ny famantarana ny amin'ny fotoana izay nefa na izany aza Andriamanitra ray dia tsy diso anjary ianao amin'ny alalan'ny soratra masina izay miteny aminay isan'andro miantso anay mba hamantatra ny famantarana rehetra indrindra fa ny amin'ilay Kristy maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina izay filazantsara farany tsy maintsy hotoriana dia nasainao ny faly izay tompo mitory izany filazantsara izany mifaly izay amin'ny ankonanay amin'ny vadinay amin'ny asanay amin'ny zavatra hoaninay amin'ny sotronay dia hoaninay sy sotronay amin'ny fifaliana amin'ny asan'ny tananay dia ataonay amin'ny fifaliana avokoa izany rehetrarehetra izany tsy faly amin'izany ny devoly tsy faly amin'izany ry Losifera sy ny dragona tsy faly mahita ny zanak'Andriamanitra mioby sy mifaly tsy faly mahita ny zanak'Andriamanitra mbinina sy tahina tsy faly mahita ny zanak'Andriamanitra voaro amin'ny asan'ny maizina sy ny asan'ny fanaratsy rehetrarehetra ka dia mitady ny fomba rehetra ampalahelo anay anakiviana anay ampanjombona anay ampaketraka anay ampiravoravo tanana anay kanefa dia misotranao zay Andriamanitra ray amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy fa mbola misy Kristy mpamonjy anay ao fa raha nahazo zany famantarana izany izay dia tsy izay no tokony alahelo sy anjombona sy hitomany fa izay no tokony faly satria nomenao ny baiko androany mifalia amin'ny asan'ny tananao mifalia amin'izay sotronao mifalia amin'izay ataony asan'ny tananao mifalia amin'ny vadinao sy ny ankohonanao omeo an'izao fiangonana zao zany fifaliana izany omeo anay tsiraray avy zany mba hialan'ny tebiteby sy ny tahotra ataovy tafatoetra ny fonay Andriamanitra andro aman'alina
asory aminay mitebiteby alohan'ny atory amin'ny alina asory aminay nitahotra ny amin'izao fiainana izao alohan'ny atory amin'ny alina fa mbanana fiadanam-po zay satria manana anao ka dia hifaly izay nahandro nalina anao ary Jehovah nidera sy niatra amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ny Jesosy nangatana izany halleloia amen. Ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanomenao ny fiadanana. Pastor Mella! Sahabat Jehovah Pastor Mella! Sahabat Jehovah Pastor Mella! Gura-gura kami! Gura-gura kami! Atau farah si Mambe! Hello, matung kelab, hello, matung kelab.